Faly miarabantsika rehetra tonga soa ato amin'ny fandarana alalino, fandarana izay vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV. Amin'ity indray mitoraka ity isika dia ireo zava-nisy tato amin'ny firenena tato anatin'ny efa-taona mahery no iverenana ho resahana sy tondrana fanadihadiana. Ireo lalana nozorana mialohan'ny fanatontosana ny fifidianana. Tafiditra amin'izay ny fandikan-dalàna samihafa teto amin'ny firenena ny toeran'i Madagasikara ankehitriny. Ireo raragoavana sy ny songadina nandritry ny fitondrana teo aloha. Inavy ireo isany nandrisika ny vahoaka hitrotra ka nitarika ny didina voaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny amin'ny tsy maintsy anatanterahana fifidianana mialohan'ny fotoana. Taky ny ahoana ny trangana kolikoly teto amin'ny firenena. Ny vidim-piainana tato anatin'ny taona maro. Andeha hiverenana ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity mikasika ireo rehetra ireo. Manasanao anaraka izany hetra amin'ny farany. Tafiditra anatin'ny top 5 na dimanitra indrindra maneran-tany Madagasikara. Araka ny laharana navoaka ny FMI na ny Fonds Monétaire International farany. Eo amin'ny laharana faha-efatra aorian'ny Burundi sika ankehitriny. Raha toka i Malawi no eo amin'ny laharana faharoa ary Soudan du Sud ny eo amin'ny lisitra voalohany amin'izay firenena mahantra indrindra maneran-tany izay. Araka ny tatra navoaka ny JDN na ny Journal du Net ihany koa, $420 isan'olona ny arikarena vaobe eto antsika. Tatitra mihiba ankoatr'io, voasikajo bilan catastrophique, tsy mitsaha miemotra ny toeran'i Madagasikara manoloana ny ady amin'ny kolikoly. Izany hoe, araka ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International, tahaka izao ny nisy antsika tato anatin'ny 3 taona. Teo amin'ny isa taona 2024, 720 amin'ny isa zato no azon'ny Madagasikara. Ny ena isa roa io ny taona 2024 ary lasa 920 amin'ny isa zato. Mbola ny ena roa hatrany ny taona 724 ka lasa 420 amin'ny isa zato. Vokatr'io, nemitra ihany koa ny toerana nisy 2024, laharana faha-13 amin'ny firenena 20 amin'ny i Madagasikara amin'ny fiadiana amin'ny kolikoly. 2024, niemitra 20 teoriana ary lasa laharana faha-5 amin'ny firenena 70 ary ny taona 724 niemitra trany ka lasa laharana faha-5 amin'ny firenena 20. Inavy ny lalovan'ny firenena na tonga ny firenena ho anaty fahantrana lalina. Inona ihany koa no nampihemotra trany any Madagasikara manoloana ny fiadiana amin'ny kolikoly. Inavy ireo raharaha nisongadina tato anatin'ny 5 taona latsaka. Andeha tsy ahevitsika trany am-Piandohandy nisongadina tato anatin'ny Repoblika faha-efatra. Efatra amby 20 janoary taona 424. Daty tsy adinon'ny vahoaka malagasy. Fotoana nisy ny famindram-pahefana tamin'ny filoha vaovao Hery Rajaonarimampianina sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Raha iverenana ny tantara, lanim-bahoaka Hery Rajaonarimampianina raha nifanandrana ny Jean-Louis Robinson tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 rehefa notohanany filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. 20 janoary 424 nanaovan'ny fianianana. Nandritra fianianana io, ny sesesa ny fampanantenana nataon'ity filohan'ny HVM-ty, tao ohatra ny fanambarany ampidiran'ireo mpampianatra framo mpiasa mpanjakana ao anatin'ny 3 volana. Nisongadina ihany koa ny fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka malagasy ny hanafoanana ny délestage ao anatin'ny 3 volana hatrany. Teny izay nijanona ho fampanantenana fotsiny ihany. Atao izay merenana azy ireo an-tsekoly amin'ny alalan'ireo programan'asa mifanandrify na fampianarana mamaky teny sy manoratra satria ny fianarana nolova tsara indrindra ao anatin'ny 3 volana no anatanterahako izany. Ho mamaim-poana ny fianarana sy ny fanabeazana fototra eo amin'ny sekolim-panjakana, eo amin'ny sekolim-panjakana na izy na aiza eran'i Madagasikara. Ho raisy ny fanjakana an-tanana ihany koa ny fikarakarana ny hoavin'ny mpampianatra framma, tsy ekena intsony ny familivolena sy ny tsy fanajana lalàna. 5 taona latsaka teoriana, nitohy ny menomenona ataon'ny mpampianatra framma
ny amin'ny fisiny tsy fanaran-dalàna amin'ny fampidirana mpiasa-panjakana na nisy aza ny fitokonana samihafa nataon'izy ireo nijanona ho baraingo tsy nisy ny eny etaeta mikasika izany nilazatra ny fisiny sivana araka ny fitaraina mpampianatra izy ireo ny kalitaon'ny fanabeazana dia irosy bebe kokoa zany amin'ity taona ity amin'ny fandraisana mpampianatra araky ny diplôme zany hoe akademika sy ny diplôme pédagogique amin'ity taona 2024 ity manarak'izay vao mandraytsika ny jerena zany ny ancienneté ny mpampianatra mbola tsy recruté zany mbola maro be mihitsy zay amin'ny PP Andrebakely Nord zao dia mbola maro dia maro sady mbola misy 10 taona mahery ary ny sasany mbola tsy recruté za miresaka aminareo zao ary fa 13 taona mihoatra zay vao recruté efa 12 taona zazo aiza hoaiza ihany koa ny mikasika ny fampianarana eny amin'ny sekolim-panjakana izay lazaina fa tsy andoavam-bola raha tsy hijery efa tsy ny herinaratra raha toka tsy fisiny fahatapahan-jiro no ny andrasany maro fampiakarana ny vidin-jiro no niseho tany amin'ny taona 724 teo aloha izy zao teo amin'ny 500 zao izy miakatra any amin'ny 600 700 tamin'ny taloha zao zay nandoa teo amin'ny 150 000 teo 150 000 francs dia amin'izao nefa 250 le zao raha fahitako azy ohatran'ny hoe miakatra kely nefa zay zao tamin'ny volana janvier teo nisy délestage tao aminay zay ankoatra ireo fampanantenana ireo nanamarika ny taona iny ihany koa ny famaroan'ny fandikan-dalàna fotoana foiny santarana ny fandraisam-pitantanana fandikan-dalàna sady miseho tamin'ny fanendrena praiminisitra 14 janoary 2024 notendrena ho praiminisitra ny jeneraly Jean Ravelonarivo tsy fanajana ny andininy fa 4 amin'ny lalam-pandrena ny fanendrena nataony era Rajaonamampianio io andininy io izay milaza fa ireo manana solombavambaoaka maro anisany tokony hanendry ny praiminisitra ho an'ny mpahalalana nanomboka teo no nazava tamin'ny rehetra fa mizara ary tsy nanaraka ny nanolotra azy ity filoto aloha ity ny lalàna tsotra moa tsy tenenina intsony fa na lalam-pandrena ary tamin'ireny fotoan'ireny tsapatsika rehetrarehetra zany tamin'ny fametrahana premier ministre ny article 52 54 ny article 72 tamin'ny lalam-pandrenana dia vohitsakitsaka avokoa hatramin'izay ary nanaovana resabe mihitsy tamin'izay fotoan'izay vakina fotsiny nge le article 54 dia mazava fa hodikodina fotsiny ny dika lizy dia ny hoe ny premier ministre dia atolotry ny antoko politika na alany olona be da be ao amin'ny assemblée nationale na volon'olona maro be koa raha oharina amin'ny rehetrarehetra zany hoe izay nahana député maro koa amin'ny antokony isy azy zany manolotra ny premier ministre io fa tsy zay ny zavatra natao fa namoronana zavatra hafa raha isika ihany koa zany ny hoe nametrahana nyreny hoe empêchement reny président république ny antony dia fa hitsakitsahana lampandrena ihany koa dia ny hoe tsy fametrahana ny haute cour de justice zany nefany na dia nisy ara ezaka kely ho iaho nataony solombavambahoaka antsika ireo nanaovana an'ilay empêchement dia tonga ny ray ny HCC ka amin'ny toerana izay misy azy satria araky ny teny fotsiny hoe imbu zany le pouvoir ananany le fahefana ananany zany le HCC dia nametraka an'izany hoe pacte de responsabilité zay zavatra tsy misy tsy voalaza ny lalàna fa foronona fotsiny zany zavatra io mba ahafahany ny fitondrana mpanatanteraka sy ny fitondrana hoe mpitsara fameno sy famonjy satria ny zavatra marina tokony nataony HCC tamin'ny fotoana iny dia milaza fotsiny hoe marina tokoa hita araky ny zava-misy dia tsy mipetraka ny haute cour de justice ary izay no laniny ireo député reo ka izahay dia milaza hoe manamarina zay fa marina zavatra io ampiaro ny lalàna petraka zany empêchement tsy zay zava-misy fa misy an'le hoe pacte de responsabilité fanapa-kevitra izay namafisy ny filohan'ny tetezamita teo aloha fa nitoeriny izany hoe tsy nanaiky io fanendreny io ny tenany en tant que démocrate amin'ny mahampandalina ny demokrasia ny tenako miasa ny filohan'ny repoblika aho hanaja ny lalam-panorenana
miantso ny vahoaka malagasy ihany koa aho ho vavolombelona ny zava-misy ankehitriny ary miantso ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena ijery siandrian'ny fepetra manoloana ny fanendrena ny premier ministre raha fezina ny teniko dia tsy akenay ny fanendrena premier ministre iny. Nous n'acceptons pas la nomination du premier ministre. Taona 2024 hatrany nanamarika ny fitondrana nanaovan'ny solombavambahoaka fanangonantsony ny torinan'ny filoham-pirenena teo aloha teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana manoloana ny fanitsakitsana ny lalam-pandrenana sy ny fitavozavozana amin'ny fampiarana ny lalàna. Tamin'ny fiandohan'ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny anteny meram-pirenena dia raikitra fanangonantsony io. Solombavambahoaka raiky amby 20 nanao sony ary tonga teny amin'ny HCC izany. Ny 13 ny volana jona 2024 namaly ny teo anivon'ny HCC fa mijanona amin'ny toerany filoham-pirenena ary tsy mitombina fitoriana azy. Nambara tao anatin'izany fa tsy afaka mifanongana ny solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena. Nanomboka teo no niaingana mikasika ny pacte de responsabilité, fifanarahana izay tsy mazava amrehetra ny votoatiny sy ny fampiarana azy. Pacte de responsabilité zany iny tsy misy dikany mihitsy zany. Ça n'a rien donné et ça ne veut rien dire ary hatramin'izao mbola tsy misy dikany ary tsy mipetraka hatramin'ny zavatra teneny amin'io. Nanomboka tamin'io fotoan'io raikitra ny fivadiana palitao. Solombavambahoaka maro nanao izany, nandeha ny feo mikasika ny fisiny malehibe sy ny volabe. Voatontonona tanatin'izay ny solombavambahoaka maro sy ny teo anivon'ny HCC. Nitarika tamin'ny fitoriana sy ny fanangonantsony napetraky ny teo anivon'ny mapara moa io famadiana palitao io. Famadiana izay voararany lalam-pandrenana araka ny 270 saingy mbola mampametra-pantaniana maro nandavan'ny HCC izany. Tsy nijanona teo anefa raha maro samihafa na voatontonona ny mpitondra no niseho tao anatin'ny efa-taona mahery. Taona 2024 nisantatra ny taona vaovao saingy voatontonona sahady ny anaran'ny Era Mapianina. Tamin'ny Rara Anjozorobe, tamin'ny fotoan'io izay nahafatesan'olona iray tao amin'ny karierana Anjozorobe. Ny zanaky ny filoham-pirenena nandritra fotoan'io no nambarany zanak'Androy ho tompon'antoka tamin'ny Rara. Nanisy aza ny fanadiova-tena nataony rainy, nanamafy ny feony ely, ny fisina sary izay efa nitanterina tanatin'ny fampalalam-baovao Kolo TV, sary misy ny zanany filoha teo aloha teny amin'ny kariera. Rara mijanona ho baraingo sy tsy fantatra toiny. Fanararo tapahefana, kolokolo sy ny maro hafa no voarain'ny olom-pirenena raha nanontaniana mikasika ny voarain'ny mponina nandritra ny fitondran'iny. Tsisy zavatra vitany mihitsy teto, tsisy zavatra vitany izy rery agnamany mitondra teto amin'ny firenena zany tena nanabotra ny firenena. Barananao ia satria mandeha mahasovahana be le tolotolotra zany, le tsolotsolotra fizaram-bola toeseria nefa vahoaka mahanitra. Ny zavatra efa tsy nety nataony hatramin'izay ty aloha ny tena marina sady ohatrany ny vahoaka mijaly ihany koa ny tena marina. Volana jona 2024 fety ny fahaleovantena. Samba ny teto amin'ny tantaran'ny firenena ny trangana tsy fandriampahalemana mahatsiravina nandritra ny fankalazan'ny malagasy ny fentim-pirenena. Tsy voafeny filaminana, fipoahana tamin'ny alalan'ny grenade no nitranga teny amin'ny Mahamasina tokony ho tamin'ny 7 fipoahana izay niteraka fahafatesan'olona roa ary naharatrana olona 420 raha nitatitra ofisialy. Olu patat na mura-mura izy. Olu. Ayan tananao. Sao kaloha. Mana fa ipaty, fona sa tsy fona. Voaigna na teo io. Voaigna na teo na dia tonga miantso tany an-trano. Misy anakay tany. Zavatra misy zao hoe ada tena marina. Iato zany izy tanaty fanaovana le artiste iny dia avato amin'ny tioany atsinanana le avato io atsinana eo amin'ny zorony atsinanana iato le fanaovana fety dia eo akaikiny fanaovana fety eo mihitsy izy mipoaka. Ireo taona teoriana nangingina ary tsy fantatra mazava ny tompon'antoka tamin'izany. Mandry tsy lavoloa ny mponina na ny eto Antananarivo renivohitra na ny lavitry ny renivohitra. Tsy ny ato ny asan-dahalo, ny fankanan-keriny, fanafihan-jolahy sy ny maro hafa. Raha tsy laza fa tsy ny volana Jolay
teo taona 2024 araiky ny antotanisa navoaka ny zandarmaria-pirenena tao anatin'io iray volana io 7 nitrangana asa fakana-kery-nisy ho an'ny alatromby misa 720 nandritrio izay naverezana omby mahery ny 9 720 kosa ho an'ny trangana asan-dalo sy fampiasana herisetra. Raha ireo ny isa ofisialy tao anatin'ny iray volana mahery lavitra noho izay ny tato anatin'ny taona maro. Tambazotra matanjaka no nambarany teo anivon'ny mpitandro ny filaminana ao ambadiky ny asa fankana-kery ny eto amintsika saingina nisy aza ny voalaza ho voasambotra mitohatra ny ireo tsy fandriampahalemana samihafa. Raha izay ny lafiny tsy fandriampahalemana sy ny fampanantenana nataon'ny mpitondra nanao indray ny mikasika ny kolikoly nibahana ny resaka kolikoly sy ny fanodinkodinana volam-panjakana teo ohatra ny Rarambo Mamasina navoatontonona ny anaran'ny ministra ny Atany ny taona 2024 vola manodidina ny 913 tapitrisa ariary nalefa ny ministera ny Atany sy ny fitsinjaram-pahefana tao amin'ny compte-ny commune rurale Ambomamasina ny taona 2024 maro ny voatontonona tamin'ity raharaha ity rehefa nandeha ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny Bianco tahaka ny Ramatory Claudine Razaimamonjy raharaha izay nafindra teny amin'ny chaîne pénale anti-corruption moa ity raharaha ity. Anarana tsy vaovao amin'ny rehetra intsony Ramatory Claudine Razaimamonjy ny taona 2024 izany hoe ny fahatelon'ny volana aprily no ny ainafana ny raharaha voasaringotra tamin'ny resaka kolikoly avolenta ny tenany raharaha maro isan'izany ny mikasika ny subvention exceptionnelle tany amin'ny commune Lalananindro district Fianarantsoa 2 faritra Matsiatra Ambony mitentina 50 tapitrisa ariary ny subvention exceptionnelle tamin'io commune io tamin'ny taona 2024 ary 200 tapitrisa ariary tamin'ny taona 2024 ny antotana faharoa kosa mikasika ny subvention exceptionnelle mitentina 50 tapitrisa ariary tao amin'ny commune Masoabe Fianarantsoa. Nisy ny fitsabahan'ny gouvernemanta tamin'ity raharaha ity nanolavin'izy ireo azy zany. Porofy ny valandresaka nataon'ity ministry ny fitsarana am-perinasa ity tamin'io fotoana io tamin'ny 12 ora alina tamin'ny mpanao gazety. Santionany ihany iny fa toe-draram-pirenena samihafa no nahitany io firongatry ny kolikoly io ho an'ny mpahalalana tsy naleo tena ny fitsarana malagasy hatramin'izay. Fampifangaroana zany ny ataontsika hoe ny pouvoir exécutif sy ny pouvoir législatif ary ny autorité juridictionnelle izany hoe tsy voahaja zany ny ataontsika hoe fahaleovantenan'ny fitsarana tsy voahaja ihany koa zany ny tokony hoe mampisaraka ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefanam-panalalana hitantsika ohatra fa omben'ombena betsaka zany eo amin'ny antenimieram-pirenena izay voantso any andapa betsaka ireo olom-boafidy ifotony zany hoe ireo maire isan-karazany izay voantso koa any andapa kanefa na ireny dia tokony sarahana mihitsy zany ireny asa maromaro izay andalam-panorenana moa tena mamaritra an'izay ary izay tao amin'ny fitsarana moa dia nahita fa tena betsaka zany ny tsy fanajana io fahaleovantenan'ny fitsarana io satria hita fa rehefa misy dossier somary mamaivay zany dia tsy maintsy misy foana ny teny midina na fampatahorana mpitsara zany tanatin'izay raha rehetra zay. Momba ny fitantanam-bola mpanjakana gabraraka no azo amehezana ny zavanseho santionany amin'izany ny tatrana avoaka ny Cour des comptes na ny fitsarana avo misahana ny fitantanam-bola mpanjakana ny volana martsa taona 2024 teo. Araka io tatitrio, ministera roa no tena nahitana ny fandaniam-bola tsy mazava sy tsy araka ny tokony ho izy. Ao anatin'izany orinasa Jirama izay nahitana fatiantoka betsaka. Raha 2.20 miliara ariary ny fatiantoka ny taona 2024, niakatra ho 300 miliara indray izany. Fatiantoka izany ny taona 2024 izany hoe niakatra 5.200 isanjato ny fatiantoka. Teo koa ny fitantanam-bola mpanjakana tamin'ny sehatry ny tsena amin'ny mpanjakana teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay nahitana fandaniam-bola tsy araka ny tokony ho izy. Ny fiarahamonim-pirenena izay efa nanamafy fa tsy mangarara ny fitantanam-bola mpanjakana eto amintsika. Faharoa hitany hoe mbola latsaka kely anefa dia ny fampandraisana ataoko hoe ny fampandraisana n'ilay teti-bola voasoratra sy ny performance na hoe ilay zavatra tena ho tanterahana ao anatin'ilay teti-bola voasoratra sy ny fomba fanatanterahana azy any amin'ny exécution zany mbola vitsy dia vitsy kosa ny atotam-pahalalana zany momba ny
momba ny fanatanterahana ny teti-bola tena voasoratra ao anatin'ilay le izy ary tsy mbola ahafahana tsara mijery hoe raha ity teti-bola ty dia izy nandany an'io service izy ny apaika azy raha tonga izy le vola zay zany mbola misy fanatsarana tokony entina tao ary rehefa tonga izy le vola dia inona ny tanteraka tamin'iny ny siovana ve teo amin'ny fampianarana ny siovana ve teo amin'ny fahasalamana. Ankoatr'ireo ny fitrandrana sy fanondranana renan-kibony tany tsy ara-dalàna teo ny raharaha Somamanina, ny raharaha Andramena, Hazandranomasina sy ny maro hafa. Ho an'ny Somamanina, fitrandrana nataona teratany Sinoa izay nilavim-ponina teny an-toerana ary niteraka fifandonana tamin'ny tandron'ny filaminana. Teo ny fitrandrana tao amin'ny komina Volalava izay nitoerin'ny vahoaka fitrandrana tao Mananjary taona teratany vahiny hatrany. Ny fitrandrana azo tao amin'ny faritra Fanalamanga izay natratrarana maherin'ny Azatogony. Mikasika ny fanararaota-pahefana isan'ny nanafitohinan'ny vahoaka malagasy ny raharahan-tsakabary. Erisetra nambarany mponina ho nataona mpitandron'ny filaminana volana febroary 7 tao an-Tsakabary. Nidorana ny trano, nirobana ny fananan'olona. Ny totaly 727 tafo ireo trano kilany afo raha ny tatrany nataony fiaflohan'ny boriboritany tany an-toerana. Ampolony maro no naratra. Tsy nahitana tohiny mikasika ity tranga ity na nisy aza ny horonan-tsary ny vahoaka sy ny filazana fa mitohiny fanadihadiana. Efa navoaka ny teo anivon'ny Transparency International tamin'ny alalan'ny fanadihadiana nataony OCCRP na ny Organized Crime and Corruption Reporting Project fa ny taona 7 fanapahana labetsaka indrindra teto Madagasikara ary nahatratra hatramin'ny 753 hektara ny ala ripaka ny tamin'io taona io. Nisongadina ny bolabolan'Andramena tratra tany Singapour ny taona 4 izay miisa 437,702 sy roa na voatontonona olambony teto amin'ny firenena. Ny mikasika ny ekonomia bleu kosa indray na ny fivanaovantsony fanekenany amin'ny sy ny fitrandrana Hazandranomasina ataon'ny firenena Sinoa anatin'ny 10 taona dia manjavozavo tanteraka. Hatreto mifamafao ny nambaran'ny filoham-pirenena teo aloha mikasika ity raharaha ity raha tokana nambara tamin'ny alalan'ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety vahiny ny tenany ny amin'ny tsy mahatompona ndraikitra azy tamin'ny fanaovantsony. Tsy izay indray ny filazany nandritry ny ady hevitry ny kandida teo amin'ny fahita lavitra TVM ny 15 ny volana oktobra 2023. Sambo mpanjono anasinoa no ivezivezy amin'ny fitrandrana eny amin'ny sisin-dranomasina Madagasikara mandritra feptaona io. Mandinina ireo rehetr'ireo tahaka ny ahoana ny fiainan'ny mponina tato anatin'ny 5 taona latsaka izay ny sosialim-bahoaka, fari-piainana. Ny ena ny fari-piainan'ny malagasy, ampahany betsaka amin'ny malagasy no manao asa tsy manaraka ny ara-dalàna araka ny nambaran'ny BIT, betsaka ihany koa no tsy anasa. Ary ho an'ireo mananasa tsy mifanaraka intsony amin'ny fidiram-bola ny fahalafosan'ny fiainana. Ho an'ny mpiariny zony mpanjifa niteraka fipoahana ara-tsosialy ny fahalafosan'ny vidim-piainana io. Raha ataontsika jery tompika kely aloha nataontsika hoe vantaona lasa dia nahatsapana fa nisy fahasarotana mihitsy dia amin'ny lafiny ara-fiainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny. Raha tsy jery fotsiny tsika ny atao hoe zahatra ilain'ny mponina andavanandro dia nahitana fisondrotany avo roa avo telo eny mihitsy ara. Tsy miresaka ntsony amin'ny resaka hoe taux d'essence ny taux de croissance sy ny resaka hoe taux d'essence samy hafa. Zay zany resaka macroéconomique any amin'ny avolenta be ny fanazamana an'izay moa tsy tena hoe ny fandrebirebe fa ny fahatsapahan'ny olona kosa fa hoe tsy takatra ntsony le fiaina dia miainga avy amin'ny ny olona mana fiara dia mividitsolika mividy lansonjiro ny ofatrano ary kojakoja maro samy hafa zay tsy maintsy ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Any amin'ny taona alohany atao hoe 13 tany hoany dia tsy mbola nisy zany malagasy zany mividy vary 2 mikapoka, mividy vary 2 mikilao, mividy vary telo inona moa zany 100 mikapoka. Mbola tsy nisy an'izany teto tany amin'ny 5 tany hoany dia efa niamafy le satria teo amin'ny vidim-bary tena ny tombohan'io resaka io. Nampimenimenina tsy teto amin'ny tanan-dehibe ihany fa ira Madagasikara dia natao an'izay fimenimenona zay hoe le vidim-bary tena tonga dia miova avy hatrany hoe 100 mikapoka, misy 10 ary mikapoka tany amin'ny faritra sasany. Ary zay no mahatonga anay teny hoe efa ao anaty krizy hoe tsika
tamin'ireny fotoan'ireny raha raisina tsy resaka crise politique fa raha crise ara-sosialy fotsiny dia efa atsapanao fa hoe sahirana ny isa-tokantrano dia tsy andanina koa nefa ny vidin'ny carburant sy ny tsahatra ny aka azakakitsika raha ohatra ka tonga ho azy ny atao hoe crise satria rehefa tsy voafenao zay fitantanan'izay dia mazava ho azy tsy maintsy fipohana ihany ny farana taty amin'ny 7 tsika 7 tsika poka ihany le izy na dia teo azy natao hoe fianana tamin'ny fomba samihafa ny fampanantenana fa tsy maintsy alama sy ny sisa tsy tena vahaolana mazava ny tany olo nanamafy io fahalafosan'ny fiainana io ny sandam-bolantsika izay tsy nitsantotongana na nisy aza ny fiovoavana saika ny hena hatrany ny sandany ariary tahaka izao raha jerena ny tato anatin'ny 3 taona farany ny taona 14 nandridina ny 503 ariary ny 1 euro raha toka ny tany io sandany io fa ny ariary tao anatin'ny 7 volana voalohan'ny taona 7 nanomboka andangana izany taty amin'ny volana septambra 7 ary lasa mandinina ny 703 ariary ny 1 euro ankehitriny taona 7 tamin'ny fiandohany taona izany hoe ny volana janoary no efa nahitana fianana miopapana ny sandany ariary ary nananika ny 4 ariary ny 1 euro ankehitriny volana oktobra 7 tafiakatra 10 ariary ny farany ambony amin'ny 1 euro raha fehezina mandinina ny 900 ariary ny elanelana tato anatin'ny 3 taona farany. Politika ampitantanana sy fitondrana ny firenena no tsy voafeh antony tonga ireny tranga rehetra ireny araka nambarany mpandalina politika. Tao anatin'ny efa-taona ny tondran'Andriamatoa Era Rajoelinarimampianina aloha raha ny lafin'ny politika no jerevana politika fomba fikarohana sy fomba fijery amin'ny ankapobeny fa tsy hoe mpanao politika kosa dia azo lazaina hoe tena nisy savorovoro be dia be tao anatiny savorovoro izay azo hitarafana hoe miaina ao anatin'ny demokrasia tokoa ve ny malagasy sa miaina ao anatin'ny fahalalahana amin'ny teny izay savorovoro izay hita taratra na teo amin'ny androm-panjakana misy na teo amin'ny gouvernement nisy tsy fitovian-kevitra be dia be ary izay tsy fitovian-kevitra izay miteraka savorovoro an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny dia azo eritreretina hoe fomba fanao politika manokana ho an'ny gasy mihitsy ve ho an'ny mpamakafaka politika tena hita mihitsy hoe nisy zavatra azo lazaina hoe tsy dia nilamina loatra teo amin'ny fandaminana ny politika amin'ny ankapobeny dia nisy akon'izay teo amin'ny toe-karena satria raha jerevantsika eo amin'ny lafin'ny toe-karena dia matetika tsy hita taratra loatra ilay firosoana makao amin'ny toe-karena miakatra ary teo amin'ny lafiny sosialy hita taratra ihany koa fa mahazo vahana ny tsy tehitena hoe fahantrana fa ny fitongilana ny harikarena any amin'ny isa-tokantrano mihiba. Ankoatriny mikasika ny lalàna amin'ny feno fividianana izay efa noentina tanatin'ny fandarana lalino fitambaran'ireo rehetra ireo no lazain'ny mpampianatra ny hay politika ho natonga ny vahoaka hitroatra sy nidina an-dalambe. Endrika maro no nisehony tsy fankasitrahana ny fomba fitantanana nataon'ny vahoaka teo ny fitokonana samihafa tahaka ny nataon'ny Saint-Pidou Air Madagascar Sembamasin sisa teo ihany koa ny fampanenona lakolosy nataon'ny mpandraharaha sy ny vahoaka nanohitra ny firongatry ny asa fakanakeriny. Ny zavatra tena lesoka teto amintsika aloha dia ny fanomezana vahana indrindra ny anjara toeran'ny vahoaka eo amin'ny fahasalamana fampianarana ny fiainany ankapobeny tsy dia hita taratra loatra izay tsy dia tena niaina tao anatin'ny tena hoe nanana fahafahana an-tsapo-tena ny vahoaka tsy dia tena azo eritreretina hoe tena navita nampianatra ny zanany ny vahoaka indrindra fa ny tontolo ambanivohitra fa any amin'ny firenenkafa nefa tena hita taratra lehibe zany ary ny toe-bola nentina tamin'ireo sehatra anankiroa ireo tena kely dia kely zany hoe tsy azo eritreretina raha ny toe-bola nentina nampandeha ny firenena tao anatin'izay efa-taona izay no jerevana dia mivangongo teo ampelantanan'ny filohan'ny repoblika daholo ny sora-bola lehibe nentina nampandroso ny firenena
fa ny sorabola tokony entina nampivoatra ny fari-piainan'ny vahoaka, ny fahasalamany, ny fianaran'ny zanaka sy ny taranany tsy dia hita soritra loatra. Tao anatin'izay fataon'izay nisy fotoana nentina azo tsy tehitena hoe menace fa nahazo fampitandremana ny ainao manjery sasatsasany amin'izay hoe avela hiteny ny olona izay. Tsy azo ilazana hoe tsy misy démocratie sa misy démocratie ve izay fa misy ihany koa nefa mety mibrioka tsy manaraka ny lalàna fa raha tena hoe ny hevitry ny démocratie no bataina ka hoeto Madagasikara tena tsisy démocratie eto Madagasikara. Fehiny ny andrandra hatry ny ela ny anatotosana ny fifidianana ny vahoaka malagasy. Fifidianana anatin'ny fangarahana tanteraka no andrasany rehetra. Nanamafy ny teo anivon'ny CENI fa nanao ny paikady samihafa nanatotosana izany anatin'ny fangarahana. Ho an'ny CENI zany ny zavatra azona iantoka fa hahazahoana antoka ny fifidianana dia ireto zavatra manaraka reto. Voalohany fifidianana tanterahana ao anatin'ny fanaran-dalàna. Tsy maintsy manaja ny lalàntsika satria samy manana ny heviny ny rehetrarehetra. Ka rehefa tsy mitovy ny hevitry ny rehetra ka tsy azo ampiarahana mihitsy dia tsy maintsy ny lalàna zany no arahantsika. Ray zay. Faharoa dia fifidianana tanterahana ao anatin'ny mangarahara. Dia izay mangarahara zay dia efa nampiarinay nanomboka tany amin'ny fanamboarantsika ny lisam-pifidianana mihitsy. Tsy misy lisam-pifidianana niverina imbetsaka tany amin'ny fokotany zay niantsona ny vahoaka malagasy mpifidy maro mba hanamarina ny anarany. Nareo mpanao gazety vavolombelona zany imbetsaka zay niantsony hoe naverina ndray le lisam-pifidianana mba ndaotsika mba makany amin'ny fokotany mba mijery ny anarany. So de latsaka na so de tsy ao na so de misy antony hafa diso na tokony ho amboarina. Mangarahara nanomboka tany hatramin'ny fanomanana rehetra nanao cadre de concertation isam-bolana ny teto amin'ny CENI. Miara-mivory amin'ny mpanao politika isam-bolana, miara-mivory amin'ny fiarahamonim-pirenena société civile, ny mpanao gazety isam-bolana. Ary dia azavaina eo ny zavatra atao. Amin'izao fotoana iresantsika izao dia mpikambana ato anatin'ny CENI ireo sorotena 4 zany hoe misy 4 moa zany tsy mbola nanolotra ny azy. 2 zany izy zao no ato. Miara-mivory isaky ny alakamisy amin'ny CENI manana fahalalahana sy fahefana ijery ny zavatra rehetra ato anatin'ny CENI. Zany hoe miaraka mikarakara ny CENI amin'ilay fifidianana. Ny ataoko hoe ny amin'ny voka-pifidianana ho avoakatsika bureau de vote par bureau de vote ny voka-pifidianana. Ho azo atao ny anao fampitahana ny procès verbal. Zany raha ohatra ka misy vokatra niovana tsy arak'izay nahitana azy tao amin'ny fanasambato dia azo atao ny anao fampitahana confrontation na procès verbaux. Azo atao tsara ny ataoko hoe manatrika ny asan'ny SRNV le mpikirakira ny fanasambato ny anivon'ny district. Fanarenana ifotony amin'ny alalan'ny fanatanterahana vinapam-pandrosoana ahafahana mamoaka amin'ny firenena anatin'ny fahantrana lalina no andraindrain'ny malagasy rehetra ankehitriny. Fanatsarana ny toeran'ny Madagasikara na eo amin'ny lafin'ny fampananana asa, fiadiana amin'ny kolikoly, fampianarana, fandriampahalemana, fambolena sy fiompiana, fandrararana sy ny maro hafa araka izany no andrasana amin'ny mpitondra lanim-bahoaka vaovao. Samy manana ny afatra napetrany ny sendra ny mpanao gazety ho any izay hitondra ny firenena manaraka eo. Tokony fonana zany le kolikoly satria ilainy zany amin'ny tanàna kafarana mandimby tsy tokony isy zany kolikoly zany. Ngamba aloha dia olona tokony manana ny fitiavan-tanindrazana. Fitiavan-tanindrazana ary tia ny vahoaka. Na ny fiheverana azy aloha amin'izao iainantsika izao dia ny fandriampahalemana aloha tokony zatra tsy ho atao ambany zavatra mihitsy. Ny fandriampahalemana satria io no miantoka ny fahaveloman'ny olona. Raha izay fa ankoatr'izay koa ny fianarana tena mahavaky fo. Za tsy teny hoe iza ny diso na iza ny tsy diso fa rehefa tsy mahay ny zanaky ny firenena dia misy fiantraikany be amin'ny fiainam-pirenena zany.
No izanany fiteny tao anatin'ny fanadihadiana iny moa ireo zava-nitranga teto amin'ny firenena nandritra izay 5 taona latsaka izay. Mbola betsaka ny tsy voaresaka taky ny permis biométrique izay tsy mbola fantatra mazava hatreto ary niraisiny maro famitam-bahoaka. Teo ihany koa ny mikasika ny fitsaram-bahoaka izay nisesisesy noho ny tsy fatokisan'ny vahoaka ireo seha-mpanjakana samihafa. Teo ihany koa ny fiakaran'ny vidin-tsoloka, ny fiakaran'ny vidin-jiro, ny sarandalana sy ny maro hafa. Mifarana hatreo ihany koa ny fandarana amin'ity anio ity azonao atao ny mijery ity fandarana ity ao amin'ny tranokala tv.cool.mg. Azonao atao ihany koa ny maneho ny hevitra ao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM. Hatreo ihany koa ny fandarana mametraka ny veloma mandrapitafa indray. Veloma tompoko.